Falomerabantsika tsirairyavindray tratra ity alady maraina fa 1 ny volana jolay ity. Mirary-so hoanao sahady ity am-piandohana mba ho herinandro vaovao iarahana amin'ny Kristy feno fahasoavana ane no herinandro izay ho diavinao ary koa ahafahanao mitombo mandrakariva amin'ny fanarahana anazy. Alohan'ny dirantsika ny amofonainan'io dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io mbola velom-pisaoranao izay satria nomenao tombo-toana indray fa ny mandray ny teninao. Misaotra ihany koa izay mihazona anay tsy ho latsaka andavaka ary koa mankahery anay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra vonina hitarika anay. Misaotra ihany koa satria eo anelanay mandrakariva koa ny fanahinao masina izay manoro sy mankahery. Indray ny teninao izahay ankehitriny, miteza ianao aloha laharana amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao Jeremia ilay vavan'Andriamanitra. Nalaina amin'ny fitomanina 7:1-20 manao hoe tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Amen. Jeremia no anisan'ireo nanantena fifoazana ara-panahy izay mitohy avy tamin'ny fanavaozana nataon'i Josia. Natsoin'Andriamanitra ho mpaminany izy raha mbola tanora. Tao amin'ny fahatanorana dia hitan'Andriamanitra tao aminy ny fahatokina sy ny fijoroana mahatoky manoloana ny fanoherana lehibe. Hoy voalaza ny ten'Andriamanitra manko manao hoe aza manao hoe mbola zaza aho raha mandidy an'ilay iraka novidiany ny Tompo fa handeha amin'izay rehetra ny rahako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao aho. 40 taona no nitsanganan'i Jeremia nanoloana ny firenena vavolombelon'ny fahatokiana sy fahamarinana. Tamin'ny fotoana ny angan'ny fiemorana dia nanome ohatra teo amin'ny fiainany sy ny fombany izy ny amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra marina. Eo amin'ny toeran'ny olana tao Jerosalema dia Jeremia tsy maintsy vavan'i Jehovah. Noho ny toetra ny sarokenatra sy ny toerana misy azy tsy nanao ahoana loatra dia efa nikasany ilamindamina sy aina tsy misy rotorota ary tsy nilana fijoroana mitoa an'ity firenena mamina ity izy. Kanefa ny fony dia rotiky ny alahelo noho ny faharavana vokatry ny fahotana. Nampianatra azy lesona momba ny hoe tsy hanin'ny olombelona ny lalan-kalehany na ny mpandeha ny alavorarin'ny diny ny fanandraman'ny fahatanorana sy ny fiafaran'ny fiainana nandalovan'ny Jeremia. Nianatra ny vavaka mihitsy izy hoe Jehovah hanaro aho nefa araky ny antoniny ihany fa tsy amin'ny fahatezeranao fandrao ataonao tonga tsinotsinona ako. Tamin'ny fotoana ny antsoina azy isotry ny kapoaky fanenjehana sy ny fahoriana dia voatariky ny fijaliana ilaza izy manao hoe levina ny faharetako sy ny fanantenako an'i Jehovah. Dia tsaroany ny fikarakaran'Andriamanitra teo aminy ka tamin'ny mpandresena no nanambarany manao hoe ny famindrampon'i Jehovah no tsy nalany rehetratsika fa tsy nitsahatra ny fiantrany. Jehovah no anjarako hoe ny fanahiko ka dia hanantena azy aho. Dia mba ho izany tokoa ane ny hikanao ihany koa fa ny famindrampon'i Jehovah no tsy nalany rehetratsika ary aoka tsy hitsahatra ny fiantrany ao aminao. Jehovah no anjaranao, izy no toky sy famonjenao anao ary hika ihany koa ianao manao hoe hanantena azy aho. Amen. Ry Andriamanitra hay tsara indrindra ao manantena anao tokoa zahay na dia mandalo toe-javatsarotra aza na nay manjalo zavatra fanaratsiana sy zavatra tsy voahevitra aza. Ianao ny tokony sy anjaranay. Ho any amin'iza moa zahay raha tsy miantoraka aminao ka dia ankahireziny fonay ajoro hatramin'ny farany. Aminaran'i Jesosy, amen. Saru
Sepiaro